Androany te hiresaka momba an'ilay fandrarana fandehanana aty États-Unis zany sy ireo lisitrin'ireo firenena izay ao anatin'izay voarara izay zany de hiresaka momba ny fiantraikany izany fandrarana zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny hoe fiantraikany eo amin'ny fivezivezen'ny malagasy mankaty États-Unis sy ho antsika malagasy izay manam-pikasana ny ho aty États-Unis zany. De hiresaka koa momba ny hoe inona no tokony atao zany manoloana an'izay. Inona marina ary io fandrarana io zany, de raha tsy ahivontsika tany amin'ny janvier tany ho any tamin'ity taona ity 2025 de rehefa nahazo fahefana ny filoha ankehitriny de nanasonia didy fampiarana maromaro na ordre exécutif hozy izy tsika, de anisany tamin'ireo ilay hoe fiarovana any États-Unis ho an'ireo fanafiana amin'ny resaka terrorisme sy fiarovana any États-Unis mba hanana filaminam-bahoaka tsaratsara kokoa zany. De io didy io dia mifandraika be amin'ilay fandrarana tianjareo hampiarina. Ny firenena tianjareo kendrena de ireo firenena izay manana fomba fanaovana entretien olona zany na fomba fijerevana karazan'olona any amin'ny fireneny izay alefa aty États-Unis zany. De zay process ananan'ny firenena tsirairay izay tianjareo kendrena hoe ny ankabetsahan'le voasokajy anatin'ireo lisitra ireo zany de manana fomba goragora ary tsy mahomby, de zay no tanjon'ilay fandrarana ataon'jareo amin'izao fotoana izao. De ohatran'ny ahoana ary le fandrarana, misy sokajy anankitelo zany le izy, zany hoe mbola tsy nivoaka ny lisitr'ireo, mbola tsy misy lisitra ofisialy zany fa zavatra nivoaka tany amin'ny internety sy hitantsika nivoaka tany amin'ny YouTube sy Facebook tany no nahitantsika hoe misy eo amin'ny 3.7 eo ny lisitr'ireo firenen'ireo, fa ny zavatra fantatritsika koa tamin'ireny vaovao nivoaka ireny de misy sokajy anankitelo le izy ny lisitra mena, ny lisitra mavo de ny lisitra manga. Ny firenena voasokajy eo amin'le lisitra mena de tsy manana possibilité na chance ahafahanjareo mankaty États-Unis zany vahoaka ny olona avy amin'ireo firenen'ireo zany de tsy ho tonga aty États-Unis mihitsy. Ny lisitra mavo de ho an'ireo firenena ireo de misy karazana visa izay tsy ho azon'ny olona mihitsy ho ampiasaina zany raha ho ankatỳ États-Unis zareo. Mbola tsy nivoaka ny lisitr'ireo visa ireo fa mety io fandehanana mianatra aty na fandehanana miasa na koa resaka tourisme fotsiny zany de izay ny ao amin'ilay sokajy mavo. Ho an'ilay sokajy manga de nomen'jareo 80 andro ireo firenen'ireo zany, zany hoe goragora ihany koa zany ny processin'jareo hijerevana hoe afaka alefa any amin'ny firenen-kafa ve ity olona ity sa tsia, de omen'jareo 80 andro ireo firenena ireo hanamboarana an'izay mba hifanaraka amin'ny tanjon'ny États-Unis. Manahoana ary ny fiantraikan'izay amin'ny tsika malagasy? Araka le noteneniko teo hoe mbola tsy nisy lisitra ofisialy zany fa eritrereto hoe tafiditra amin'ray amin'ireo sokajy ireo zany i Madagasikara de inona ny fiantraikany. Raha tafiditra ao amin'ilay lisitra mena i Madagasikara de tsy hisy
malagasy mihitsy zany ho akaty Etazonia tsy ho atsy raha tsy miova lay lalàna. Raha tafiditra ao anatin'ny lisitra mavo Madagasikara de ho vitsy de vitsy zany ny isan'ireo malagasy afaka hivezivezy sy hifindra monina sy akaty Etazonia satria mbola tsy fantatra ny lisitran'ireo viza ireo satria misy karazana viza ao amin'ilay lisitra mavo, misy karazana viza zay tsy ho afaka ho ampiasain'ny ireo firenena ao anatin'ny lisitra mavo. De mety io hoe viza na mpianatra na touriste na hoe handeha hiasa. Raha ohatra indray tafiditra ao amin'ilay lisitra manga i Madagasikara de miasa mafy zany ny fanjakana malagasy mba manova an'izay processus zay mba hijerevana hoe tena afaka alefa any amin'ny firenen-kafa toy ny Etazonia ve ny olona anankiray sa tsia. De inona ary no tokony hiomanana indrindra ho antsika malagasy izay manam-pikasana ny mankaty Etazonia na hoe mivezivezy mankaty Etazonia zany indrindra ho antsika izay mbola tsy manana ny zom-pirenena amerikanina. Voalohany indrindra mila manaraka vaovao zany satria mety miova tsy hay na hoe herinandro na amam-bolana sy ny sisa de miova na hoe miatra io fandraharahana io na hoe tafiditra ao anatiny koa Madagasikara sy ny sisa sy ny sisa. Ny faharoa, raha ohatra ianao ka efa eo amin'ilay drafitra hoe ho akaty raha efa feno daholo ny fepetra de tonga de alao lay vizanao, aza miandriandry fa tonga de mangalaza ny viza. Fahatelo, mila mifandray amin'ny mahasehovoan'ny Etazonia any amin'ny toerana misy anao, na ianao any Madagasikara, na ianao any Dubai, na ianao any France, na ianao any Allemagne ka manam-pikasana anao akaty de ataovy ny tsara ny contact amin'ny mahasehovoan'ny Etazonia. Ny fahaefatra, ity tena tsindraiko be hoe raha ohatra ka ny plan A anao ho akaty, manana plan B na hoe fomba hafa hakanesana aty Etazonia satria raha tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo lisitra ireo Madagasikara de ny plan B anao zany dia mila mifanaraka amin'izay. Raha ohatra moa lisitra mena i Madagasikara de tsisy fika fa de any amin'ny firenen-kafa. Raha lisitra mavo de mifanarao amin'izay ny plan B anao, raha lisitra manga moa de mifanarao amin'izay hatrany ny plan B anao. De eto am-pamaranana mbola tsy finalisé io fandraharahana io, ny lisitry ny firenena mbola tsy nisy ofisialy, nivoaka ofisialy zany. Ny lisitran'ireo viza mety hisy fiovana koa mbola tsy nivoaka fa mila miomana isika dian'izao zany, mila miomana ara-moraly, ara-finansa sy ny sisa sy ny sisa. De zay sy zay no momba an'iny vaovao iny fa de amin'ny manaraka indray ary. Maso to.